Miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'ny tompo hanapaka any am-pontsika tsiraray rehetra any indray. Ny zavatra ho resahantsika ato anatin'ity horonan-tsary ity dia mikasika ny hoe fitafiana Jesosy Kristy. Ohatry ny ahoana izany hoe mitafy an Jesosy Kristy, hitafio Kristy izany. Ohatry ny ahoana izay. Ny hoe mitafy an Jesosy Kristy dia tiako tsipihana amintsika fa tsy hoe mitafy anaram-piangonana, tsy hoe mitafy dénomination, tsy hoe mitafy toko sy andininy ao amin'ny baiboly, ohatra hoe resaka henan-kisoa, resaka fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, resaka hoe lalàna, resaka fahasoavana, zany hoe tsipotsiponina ny toko sy andininy ao amin'ny baiboly, dia iny no avohitra betsaka eo amin'ny tenako ka mahatonga ny olona hanondro ahy na ny fiarahamonina hanondro ahy hoe mpino, tsy mpino-kisoa ilay olona, mpino, mpiteny amin'ny teny tsy fantatra ilay olona, mpino izao sy izao be da be ilay olona, izany hoe mitafy an'ilay dénomination. Mety ho marina ihany zay fa izay dia mila mitohy amin'ny antsoina resaka hoe vokatry ny fanahy, izany hoe izay zavatra izay dia tokony hiteraka vokatry ny fanahy, fruit de l'esprit ho an'ilay olona izay mijoro amin'izay dénomination izay. Ary zay ilay ambaran'ny baiboly hoe ny antony didy dia fitiavana, manondro salut, Andriamanitra dia fitiavana. Ohatry ny ahoana ary ity hoe mitafy an Jesosy Kristy ity. Sokafin'ny baiboly Galatiana 3:7-7:20. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa na iza ianareo no natao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy jiosy na tsy jiosy na grika na andeva na tsy andeva na lahy sy vavy fa iray ihany areo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Rava zany ny fizarazarana namoronana antsika hoe ianao dia lehilahy, izaho dia vehivavy, nisy heviny ara-panahy zay. Rava zany lay koltora isitsika hoe izaho dia jiosy, izaho malagasy, ianao japonais, itsy komoriana, iretsy silamo sy ny sisa rehetra, fa iray ihany areo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Satria nahoana? Satria izay ambaran'ilay tapany voalohany 2:7 hoe niza isika natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Ity batisa ity efa nitondratsika fampianarana izy io. Ny batisa dia fandevonana an'ilay ota. Dia misy ny fisongana ao anatin'izay, batisa ny fibebahana. Eo amin'ilay batisa ny fibebahana dia voasarona fotsiny ilay ota. Batisa ny fanahy-masina sy ny afo io no régénéré antsika. Io no mamono an'ilay ota. Misy resaka sorona izay. Hitanao ireny hena atsatsika ireny dia miempo ny jabora. Any amin'ny torany misy an'izany. Miempo ny sabora, miempo ny tavy rehetra, dia ilay tsiro tena ilaina ho fanatitra. Zay ilay resaka didin-kazo manitra, manopofona, ankasitrahana. Izay no kisarin'ny batisan'ny afo mifampitohy amin'ny resaka batisan'ny fanahy masina, ny sanctification. Fa ny hevitry ny hoe batisa ireny batisa dia atsoboka ao anatin'izay hoe mibebaka, atsoboka ao anatin'izay hoe sanctification, atsoboka ao anatin'izay hoe purification. Miaritra an'izay épreuve zay ny mpino anankiray. Dia rehefa atao batisa dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra no mamaritra an'izay hoe mahay iray ny batisa izay. Tenin'Andriamanitra dia tsy iza fa Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Jaona 1 no milaza an'izany. Ary ny teny tonga nofo nidina tamintsika. Iza lay tonga nofo nidina tamintsika? Lay teny tao an-danitra, lay teny Andriamanitra, Jesosy Kristy. Hitanay ny voninahiny miendrika zanaka lay tokana. Amen. Jesosy Kristy daholo ny ambaran'izany.
Ary raha mandinika isika dia ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy ny ambarany soratra masina manomboka any amin'ny Genesis hatraty amin'ny Apokalipsy. Amen. Izany hoe ilay batisa tondroin'ny Galatiana toko 7 andininy 7 sy 7 tonga fitafiana, satria rehefa atsoboka ao anatin'ny ranon'olona anankiray, imaginaire zany ny zavatra resahako eto, atsoboka ao anaty rano ny olona anankiray batisa, image, sary, dia mando ny vatany, ny partie ivelany amin'ny tenany no misaika an'ilay rano, mandony lay rano nanaovana batisa azy, fa ny partie ao anatin'ny tenany tsy voakasika ilay rano. Expérience zany ary constatation de fait tokony voaray anao fisehoana, tokony ho voadinika ao izany. De tahaka izay ihany koa isika rehefa atao batisa any Kristy, atao batisa ao am Kristy, en Christ, dia ilay tenin'Andriamanitra manarona ny tenantsika, tonga fitafitsika. Izay le hoe mitafy any Kristy, satria natao batisa any Kristy. Galatiana toko 7. Hatreo de tiako ny manamarika antsika fa ny fitafiana dia ivelany fotsiny ihany. Ny fitafiana Kristy zany dia ilay tenin'Andriamanitra tonga fitafitsika, satria nanaovana batisa atsika, batisa any Kristy. Zay hoe any Kristy zay dia araka ny fampianarana Jesosy Kristy, araka ny tenin'Andriamanitra, selon la Bible, selon an'ny filaniny avy ao ambony soratra masina, ilay teny tao an-danitra tonga nofo nidina tamintsika, fa tsy araky ny fisainantsika olombelona. Raha décortiquer kely zay dia mitohy amin'ny resaka vokatry ny fanahy, izany hoe ilay endrika batisa nanaovana antsika dia miteraka vokatry ny fanahy teo amin'ny fiainantsika, fa tsy miteraka akanjo anaram-piangonana, dénomination, religion, étiquette, prophète, bishop sy ny sisa rehetra, évangéliste, titre, tsy izay le izy, fa vokatra fanahy. Amen. De teo dia nilaza tamintsika hoe tandremo fa ny fitafiana de ivelany fotsiny ihany. Maninona no miteny am'izany? Satria izany de tsy midika fa famonjena, fa fitafiana fotsiny eto lay hoe Kristy, fitafiana fotsiny eto lay tenin'Andriamanitra, na de hoe malgré ara hoe efa niteraka vokatry ny fanahy ho an'ilay olona, zany hoe fa zava-dehibe zay. Fa notsim-piako fa tsy midika izay fa famonjena, ary izay no maha tery dia tery. Eno tsara ity teniko ity hoe izay no maha tery dia tery sady ety ny lalana makany an-danitra, ka ambaran'ny Baiboly tsara hoe vitso no mahita azy. Satria ilay fitafiana ivelany fotsiny dia manarona ny fahotantsika, izany hoe izao vatantsika izao mitafy an'i Kristy, voasarona ilay fahotana. De inona ilay fahotana hoe voasarona eo? Satria ilay fahotantsika dia semence adamika izy io. Nanota isika tao amin'ny sahanetena, de rehefa nanota isika tao amin'ny sahanetena dia tonga ota ny rahatsika, tonga ota ny ADN antsika, tonga ota avokoa ny cellule antsika, tonga ra lio mpanota ny any anatintsika any. Io dia tsy ezakitsika, tsy épreuve ataotsika, tsy effortsika no manafona an'io, fa tsy maintsy sanctification avy any an-danitra izy io. Aoka ho masina ianareo, manamasina azy amin'ny fahamarinana ozy ny Baiboly fa ny teninao ny fahamarinana. Zay le ny zavatra nazavaintsika teo hoe batisa tenin'Andriamanitra. De miditra eo amin'izay ilay fibebahana misonga sanctification, batisan'ny
fanahy masina ary afo. Fanahy masina sy ny afo zany baiboly mitambatra le izy miditra resaka purification, mamono an'ilay rasy adamika, lay hotafototra zay tsy vitantsika amin'ny effortsika sy ny épreuve ataontsika ny nettoyer azy, fa izay lay ambaran'ny bokin'ny Hébreo sy ny Torah hoe tsy maintsy diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra raha Jesosy Kristy. Mifampitohy daholo zany zavatra resantsika izany. Ka ilay fitafiana hoe Jesosy Kristy nahatonga anindro hoe tsy midika fa salut, tsy midika fa voavonjy ny olona anankiray rehefa mitafy an'i Jesosy Kristy, natao batisa any Kristy. Zay mihitsy maintsy le hoe zay mihitsy sy atao batisa no ho vonjena, futur antérieur. Zany hoe tsy hoe voavonjy tout de suite na mino sy atao batisa te hoe voavonjy tout de suite fa ho vonjena. Zay no nahatonga anany teny hoe tsy hoe mitafy an'i Kristy akory sika dia voavonjy fa mbola ivelany fotsiny zay. Sarotra ry havana, tena sarotra ny resaka baiboly ary mila miditra détail ianao, mila mandalina ifotony sika, manana relation intime amin'Andriamanitra sika, mandray révélation, zay tsika vao afaka manao pas, zay tsika vao afaka mamindra selon ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindrampony misokatra ho antsika miditra ao anatin'ny antsoina hoe salut, famonjena. Zay ny azoko nambara mikasika an'ity hoe mitafy an'i Kristy ity. Mino aho fa voaray anao ny hafatra. Fitafiana Jesosy Kristy tsy resaka religion, tsy resaka toko sy andinina, tsy resaka dénomination, tsy resaka anaram-piangonana, fa batisa miainga am'izay, batisa tenin'Andriamanitra, atsoboka ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, atsoboka ao amin'ny Kristy, de lasa manana fitafiana Kristy isika. D'ailleurs anefa rehefa manana fitafiana Kristy isika de tsy midika akory zay fa hoe voavonjy tout de suite, fa miditra eo am'izay lay asan'Andriamanitra tsotoa, irainy batisa, fibebahana, iny lay fiandohana, dia misonga fanamasina sy ny afo, sanctification sy resaka purification, dia miaraka am'izay levona tsikelikely na tout de suite araky ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fiasan'Andriamanitra matsoto azy lay ota semence adamika voaray antsika tao amin'ny sahany tena amin'ny maha taranaky ny menaranantsika. Ainsi de suite miroso makany amin'ny plénitude ny famonjena isika. Tsy mora ny resaka filazantsara feriko indray ary ety sady tery ny lalana makany an-danitra vitsy ny mahita azy. Miraro soa antsika rehetra, katsao foana ny intimité amin'Andriamanitra tsotoa. Veloma tompoko tain'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny vonahany.